natokana narova ao anaty maizim-bolana herin'ny maizina ho an'ny malagasy hoy ny ampanjaka Ndrina Rabaroelona. Fasana ao manga tokana mahajanga tototry ny fako tsy hita intsony ka nody maina ireo saika anatitra voninkazo. Fameloma maso ny Antokotimina tontosany an'ny distrika Navaradrano. Foravoravo tokolasy tokovavy no androtsonao tokantranonao amin'ity takariva ny alarobia 4 novambra 2024 ity. Manasanao ampiavana sy ampanajana izay atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao zao hitoetra iaraka amin'ny MBS hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny pejy politika no antsika manokatra ity fotoana ny fampalalam-baovao ity. No tanterahana androany teny Alasora ny fameloma maso ny Antokotiko Madagasikara atao amin'ny distrika Navaradrano. Araka izany dia tonga nanatrika izany fotoana izany teny an-toerana ireo solombavambahoaka maro avy amin'ny Antoko. Fanadidiny Jessica Miray, sariny Mathieu Princier. Antoko manana ny toerany ny Antokotiko Madagasikara eo amin'ny fiainan'ny firenena. Anisan'ny matanjaka ihany koa ny atrika fifidianana ary ny tarika hatrany tamin'ireo fifidianana mifandimby. Manam-pirofo izany ny fanaovany Antoko ny fameloma maso na ny redynamisation. Androany no nanatanterahina izany ho Navaradrano. Saika tonga avokoa teto ny mpikambana rehetra, ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Androany no fotoana nanatanterahana izany. Satria ny rahantsika nafantatra fa misy koa ny atao hoe ny ainantsika atao anatin'ireny amiana ara-pahasalamana ireny dia tsotsotoso hita amin'ny fotoana izay nieritreretana nanaovana azy. Fa androany no fotoana nanotomboana ity redynamisation hita amin'ny distrika Navaradrano. Antoko miaina ny Antokotimina ary antoko tena hoe mampiasa ny mantoko anazy amin'ny alalan'ireo rafitra izay ao anatiny sy olom-boafidy sy mpiany sy tompon'andraikitra ao anatin'ny antoko. Dia anisan'izany zany zao porofo zao hoe ny redynamisation izay voalaza teny amin'ny espace andi tamin'ny heritaona dia tafiditra ao anatin'ilay fanatanterahana ny tapaka ny antoko tamin'ireny fotoana ireny zao atao zao. Redynamisation inona no dikany dia fanetsehana ny ambaindain'ny antoko, fanetsehana ny hatrany amin'ny fototra ka hatrany amin'ny bureau politika izay mitarika ny zany redynamisation zany. Taoriny izay fifidianana anatrehany ary aiza ho aiza amin'izao ny toerany Timma eto Avaradrano. Timma Avaradrano dia atao hoe mbola anisan'ny matanjaka satria raha ny atao hoe famaroan'ny mpikambana dia mbola tena maro be. Mety misy ny voarebireby, mety misy ny atao hoe fisarahana kely teny amin'ny fifidianana teny izay moa zany dia vokatry ny atao hoe virus tafiditra atao anatin'ny Antokotiko Madagasikara. Kanefa amin'izao fotoana izao tena tsy maintsy hoentitra ny mpitarika. Anisan'izany ny tena koa, anisan'izany ny distima tena hijery ary ametraka mihitsy hoe misy disipline ny Antokotiko Madagasikara. Solombavambahoaka maro avy amin'ny Antokotimina no tonga nanatrika ity redynamisation ny Antoko tato amin'ny distrika Navaradrano ity androany. Nitondra hafatra ho any ireo mpikambana. Voizina mafy amin'izao fotoana izao fa mikasa nonga-panjakana ny Antokotiko Madagasikara ny amin'ny fitaizam-paritra izay ataony ao anatin'ny vondrona parlementaire. Aiza ho aiza ny fahamarinan'izay ary mitondra n'izay valim-panontaniana izay Maître Anitra Razafy-Manantsoa. Mbola Jessica Miray sy Mathieu Princier hatrany mitondra vaovao. Hatramin'ny nisy ny fitaitezam-paritra nataony vondrona parlementaire Timma izay. Ny asa mafy ny fanaratsiana na tamin'ny haino amanjery hafa na tamin'ny tambazotra tserasera izany. Toy ny hoe anonga-panjakana nga saika anosakanana avokoa aza moa ny ankamaroan'ireo hetsika. Ny io zany rehefa mahana foana nge ny mpanao ratsy tsy mbola nisy ny resaka mihitsy teto na anonga-panjakana ny Antokotimina nanao inona fa adidy amin'ny mahantoko anazy aloha zany hoe ny Timma ao anatiny vondrom-poana panorama adidy ny antoko politika no manetsika ny rafitra aloha izay misy any amin'ireny toerana rehetra izay ale reny fa azadiny koa fa misy solombavambahoaka ny Madagasikara fa tsy solombavambahoaka ny distrika anankiray zany district anankiray fa solombavambahoaka ny Madagasikara ny solombavambahoaka rehefa lany nafidiana atao anatin'ny distrika anankiray ary izy manao an'izay adidiny sy andraikin'izay araky ny lalam-panorenana sy ny lalàna fehizoro izay mifenyzany solombavambahoaka zany. Asa amin'ny maha-solombavambahoaka izany hoe tatitra amin'ny fitantanan-draram-pirenena no atao saingy ilay filazana ny zava-misy marina ho fantatry ny vahoaka angamba no manahirana ny fanjakana. Izay tsy mahalala an'izay andraikitra anjara andraikitra ny solombavambahoaka izay tsara ihany izy mianatra ny lalàna misy satria manjary miteniteny foana ary manala baraka le maha-solombavambahoaka na maha-olom-boafidy ianao zany tsy mahafantatra koa inona no anjara andraikitra tsy manao lalana no ifaninanana
amin'ny asan'ny mpanatanteraka anjaran'ny mpanatanteraka izay raha te hanampy ianao amin'ny fahasahiran'ny vahoaka sy ny fanamboarana lalana sy ny trano sy ny sisa zavatra ohatran'izany inisiativanao manokana izay. Manamafy ny toerany mikasika ny tsy andraisany anjara amin'ny fifidianana lolona trany ny antoko-tiako Madagasikara amin'izao fotoana izao. Isy ny fepetra entitra izay ho raisina ho an'izay mini mandika izany araka ity fanadihadiany Jessica Miraisy Mathieu Prince ity. Efa nampahafantarina ombieny fa tsy manaiky ary manohitra ny fifidianana loholona izay tsy manara-dalàna ny antoko-tim. Tsy nandrotsaka kandida no sady tsy handray anjara ihany koa amin'ny fifidianana ny faha 1 ny volana Desambra izao. Izany hoe tsisy mpifidy vaventy avy amin'ny antoko-tim ifidy. Efa nisy ny taratasy fampahafantarana nalefa amin'ny alalan'ny sekretera jeneraly ny antoko-tim isaky ny distrika manome ny toromarika tsy hanaovana ny fifidianana. Ho mafy araka izany ny fepetra. Na izy zany manala baraka an'le antoko amin'ny fanarahana ny fitsipika anatiny, na izy nisy nanangoly anazy dia mivadika kolokolo zany izy amin'izay fotoana izay dia mitondra ny lera raha eo anivony sapara raha amin'ny fean'izay zay zany rehetra ka mandeha mifidy ilay mpifidy vaventy ny antoko-tiako Madagasikara zany satria ny tsy fanarahany an'ilay fepetra apetraky ny antoko zany dia midika hoe misy kolokolo avo lenta mahatonga anazy manda an'ilay fitsipika apetraky ny antoko dia ny antoko-tiako Madagasikara zany. Dia rehefa vita zay dia mandray fepetra izahay avy amin'ny alalan'ny bureau politika indray zany manaisitra n'ilay olona satria izay ny ao anatin'ny règlement intérieur ny fanalanao baraka ny antoko dia fahadosoana miopapana fahadosoana bevava zany ka mahatonga anao hoesorina tsy ho isan'ny mpikambana rehefa manao an'izay. Tsy tahotra akory ny tsy hatrehana ny fifidianana fa noho ity fifidianana ity mihitsy no natao amboletra ary tsy manaraka ny lalàna. Le tsisy resaka hoe lasitrana fa le lalàna mihitsy no tsy hajaitsika. Itsika eny no modeliny atao hoe tany-tandalàna ny antoko politika avy ao amin'ny antoko zany mampanaja ny lalàna. Raha ny antoko politika zany tsy mitaiza ny olona ho aminy hanaja ny lalàna dia zava-poana anaovantsika ny lalàna. Atao inona moa zany lalàna raha ohatra ka ny aty amin'ny antenimieram-pirenena izay mpanao azy ary no tsy manaraka an'izay. Ny tim dia manana solombavambahoaka noho izany dia mijery tsara hoe ny voasoratra ao anatin'ny lalàna lalam-panorenana sy ny lalàna fehizoro ny atao hoe mpifidy vaventy dia tsy izy ireo amin'izao fotoana ireo tsy ampy ireo. Familitsika mpanolo-tsaina paritra, lehibe amin'ny faritra mpanolo-tsaina paritany ary lehibe amin'ny faritany. Mbola misy koa fifidianana be tanàna tsy vita, mpanolo-tsaina tanàna tsy vita. Noho izany fenoy aloha izay. Fa rehefa feno zay vonika andray anjara ny antoko-tiako Madagasikara ary ny famenona andreo dia mandray anjara zay. Raha manao fifidianana mpanolo-tsaina paritra tsika mandray anjara ny antoko-tiako Madagasikara. Fifidianana lehibe amin'ny faritra mandray anjara ny antoko-tiako Madagasikara. Ohatran'izay koa ny amin'ny fifidianana mpanolo-tsaina paritany sy ny lehibe amin'ny faritany. Ary amin'ny fifidianana izay mbola verina, mbola manana kandida amin'izany ny antoko-tiako Madagasikara na be ny tanàna na mpanolo-tsaina tanàna. Inona ary kay mahamaika an'ilay fanjakana tsy mamita andreo. Iza zany matahotra fifidianana. Ny tena matahotra fifidianana dia ilay fanjakana tsy matahotra ho resinay zareo amin'ireo fifidianan'ireo dia tsy ho maro anisa. Eo amin'ny lafiny kolotsaina dia manao ny alanenina farany amin'ny fanjakana izay miziriziry ny amin'ny fanaovana endrika ny ao anaty rova ka hitokana izany ankehitriny ny fiombonambe ny ampanjaka eto Madagasikara. Mihevitra izy ireo fa fanaovana tsinitsinina ny kolotsaina malagasy izao zavatra misy ankehitriny izao araka ity fanadihadiana amin'ny sariny tahirny ena ity. Ny 570 isanjaton'ireo olona anarivony nanaovany fikambanambe ny ampanjaka Antsoavo no nitsipaka ny fanimbazimbana ny sotoavina malagasy sy ny fanovana endrika ny ao anaty rovana Antananarivo. No amafisin'izy ireo fa tsy mifanandrify amin'ny kolotsaina malagasy ity fitokanana kasaina atao ity. Misy fifanoherana sotoavina anankiroa zany eo dia ny sotoavina sy ny kolotsaina malagasy ary ny sotoavina sy ny kolotsaina vahiny. Tsy mety ny famerenana ny lapa manjaka miadana ankehitriny satria tsy manaraka ny sotoavina sy ny kolotsaina malagasy. Tahaka izany koa dia tsy mety ny manao fitokanana maizom-bolana na volana midina. Ny malagasy ny merina na ny andriana raha manao fitokanana dia amin'ny tsinam-bolana na amin'ny volana miakatra. Fa ny manao fitokanana amin'ny maizom-bolana na manao fitokanana amin'ny volana midina ny fijerin'ny malagasy dia herin'ny maizina ary asa amin'ny maizina. Noho izany dia mitaona malagasy rehetra zay mitaona ny titanindrazana rehetra mba tsy hanatrika fitokanana coliseum na zavatra hafa ao anatin'ny rova Antananarivo amin'izao
sotro atratry ny ozina ao. Narak'izay dia manao antsoavy zay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mijoro amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra ilay mpaharin'ny lanitra sy ny tany, mijoro amin'ny fahamarinana, mijoro amin'ny fanajana ny asina sy ny sotoavina, ny fanajana ny vakoka rakitry ny ela, ary mijoro amin'ny tena fitiavan-tanindrazana, indrindra manoloana zao vahiny manjakazaka eo eto amin'ny tany sy ny firenena zao. Ny mpitondra dia mandalo fanolovana Antananarivo mitoetra. Na hoe ilay nahoaingana dia tsy maintsy atao ny famerenana ity vakoka ity amin'ny loniny. Ny zavatra tsy maintsy atao dia tsy maintsy hesorina eo amin'ny rovana Antananarivo io Coliseum Romano io fa tena fanotana fady, tena fady ary tena fady, tsy manaja ny hasina sy ny sotoavina eto Madagasikara, tsy manaja ny sotoavina malagasy, tsy manaja ny sotoavina merina, tsy manaja ny sotoavina andriana, ary tsy maintsy hesorintsika eo amin'ny araky ny fomba malagasy. Koa dia atsipo ny teny ho an'ny manam-panahy, atsipo ny teny ho an'ny olon-kendry mba tsy hanaonao foana eto amin'ny tany sy ny firenena, fa mampiongana fitondrana ny fanaovana fanotana fady ao amin'ny rovana Antananarivo, tany masiny Madagasikara. Nivoaka tamin'ny fahanginana ihany koa androany ireo taranak'andriana mivondrona ao anatin'ny anteny miaran'andriana eto Merina na ny AMM, ary nisy ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Araka ity fanadihadiana nataony Injavandriamahefa sy Manorandramalala teny Soraka ity. Toerana manan-kasina sy manana sata manokana ny rovana Antananarivo, vakoka maneho ny fahaleovan-tena sy ny fiandrianam-pirenena, fanehoana ny tantaram-pirenena ho an'ny taranaka faramandimby sy amin'izao tontolo izao. Mahenika ny vanim-potoana rehetra izany sata manokana izany, ka ny fanovana endrika azy fotsiny dia efa mandava izany maiza azy izany. Nanambara mantsy ny filoha ny 21 volana Aprila lasa teo fa ny famerenana amin'ny laoniny ireo singa samy hafa ao anaty rova no atao, saingy ny fananganana ilay Kolizea anaty rova no nataony lahara-pahamehana. Fa adsoina goavana nefa izao zava-misy ataon'ny fitondrana izao. Tsy vitan'izay mamotika ny mavakim-pirenena ny fananganana i Kolizea io, fa tena fanohitoinana ny firaisam-pirenena mihitsy. Noho izany, toedra raha mampisavorivoritaka ny sainy malagasy maro izany, na ny taranak'andriana, na tsia, na avy eto Imerina, na avy any amin'ny faritra maro manerana nosy, io fananganan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny Kolizea io, izay ao anatin'ny faritry ny rovana Antananarivo. Tsy lazana intsony izay efa faniratsirana ny ason'ireo lapa sy toerana hafa ao anatin'ny rova amin'ny fampiaingona sy fandravana randrana tsy mety ho sahaza azy ireo. Noho izany, apetraka aminao ny fanontaniana, anangana ny farava ela amerenana ny asom-piandrianana malagasy. Izany ve isika sa kosa andrava izay efa kely sisa tsy totan'ny hafa. Manentana ny rehetra araka izany ny anteny miran'ny andriana Merina eto Madagasikara mba ho sarotony sy ho saro-piaro amin'ny fikoloana sy ny fiarovana io haren'ny malagasy iray manontolo io. Fa mbola anisan'ny teraka resabe ihany koa tao anatin'ny tambazotra serasera tao ny mikasika ny famerenana ilay satroboninahitra ny tantaron'ny mpiandrianan'ny mpanjaka Ranavalona fahatelo. Nisy ny fanadihadiana manokana izay nataony mpanao gazetin'ny MBS Injavandriamahefa sy Andry Rakotomalala ary Tahiry Niaina makasika izay. Ny lokalokan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny famerenana amintsika malagasy ireo nosy kely manodidina ny Madagasikara. Efa nisy mihitsy aza ny fihaonana teo amin'ny filoha frantsay sy ny filoha malagasy mikasika azy io, saingy hatreto dia azo lazaina honan-damoaka ihany izany. Nahagaga ny maro anefa ny zava-misy ankehitriny satria dia tsy araka ny nampanantenaina no tonga. Maninona re tompoko? Président république be zao ianao dia toka kely toka nentinao avy any fa tsy nitondra ianao an'le hoe ils éparses na nosy manodidina. Zay ny mantenandrasana taminao. Dia tahaky ny tokantrano anankiray zany mamoaka zazavavy misy olona mangatabady ao amin'ilay tokantrano anankiray. Dia mananantena zany i tokantrano hoe azo vody akoho dia vody omby ngeza be.
ka izy vodina voromailala natery'le mpangatambady zany hoe zany mbola manantena ihany koa za salamiko zany za mihitsy ara nantenana hoe nanantena monsieur le président hoe mba nitondranao farafakely vodin'omby ala vodiny éléphant mihitsy ho anay malagasy satria niandro mafo zay a ka izy tonga any le zavatra fa le vodina voromailala de kivy zay nalahelo. Ankoatra izay dia namoaka ny heviny ihany koa ity mpahalalana ity mikasika ny fisian'ilay Colisée anaty rova amin'izao. Tsy maintsy misy hoe sanaty vava araky ny teniny le paiazy rey fa renona fa hoe misy loza mety iseho na amin'ny firenena na amin'izay olona nametraka ny zavatra io a satria tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ilay razana sy lay hoe masina manko filazan'ireny olona ireny zay filazantsika malagasy azy masina ka tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ny masina io zavatra io a dia mety misy fiatraikany. Mitsingerina amin'ny zoma 9 novambra ho avy izao ny namay ny rovan'ny Manjakamiadana hanomana lanona makotrokotroka makasika izay ny fanjakana amin'ny andro io ary manana ny fandikany zany kosa nefa ny mpandalina politika eto Madagasikara araka ity fanadidiny eo amin'ny sarin'ny tahiriny ainy tiatrany. Tsy rehareo an'ny vahoaka malagasy velively ny etsika ataon'ny fanjakana amin'ny 9 novambra eny anaty rova fanimba zimana ny asina mamalagasy sy fanaovana tsinitsinina ny vakoka iraisam-pirenena. Ny fijeriko azy aloha zany dia momba ny 6 novembre le izy ohatra ka hoe fankalazana ny tantara tsy nampaninina fa le izy ohatra famafana ny tantara ny zavatra tena misy maninona moa ny misy Colisée maninona ny jimbazimbaina ny fahasan'olona mba nirana ny tarana ny very ny zavatra ny tany pasamana tongotra ny tany Betafa maninona mampidinina ny ray aman-dreny ara-drazana any amin'ny zareo tanàla sao dia miady zao ny député Brunel miady amin'ireo maninona zavatra ohatran' izany zany zavatra tsy azoko hoe zay ve le tena défi ve tian'le fanjakana atao sa inona raha mba défi amin'ny tsara moa mampaninona fa izy ohatra famafana tantara ny zavatra fahitako azy. Mbola voapirofo hatrany fa fanjakana ty oeraoera ty fanjakana ty tsy mijery ny tombontsom-bahoaka sy mikajy ny ampandroso ny firenena. Raha ohatra ka Colisée anaty rova zany nge matoa tantara Madagasikara ny zavatra tokony isy ao anatin'ny rova fa tsy ny tantara ny Rome mako na ny tantara ny Néron. Tsy azoko hoe inona moa zany nametrahana an'io zavatra teo fa efa eo moa izy dia tsy hitako hoe inona ny anaovana azy fa tsy mifampiarana natao surprise ao vahoaka le izy a dia ohatra ny adininy io tamin'ny fiteniny fa rova hafa ny voaresaka ny tranom-panjaka hafa ka mahatsapa ve izy fa diso le zavatra nataony. Iverina amin'ny lafiny politika isika tsy miaina iza na iza ny mpitondra ankehitriny ny mpanohitra manao ny asany dia enjehan'izy ireo sy sakanana amin'izay ataony any ka ireo mpomba azy indray amin'izao fotoana izao no manao lakiloha sy fanairana na ny heviny mikasika an'izay ihany koa i manandafy Maherlanto androany araka ity fanadihadiany amin'ny sarin'ny tahiriny aina ity. Kitry faharan'ny tany-tandalàna sy ny demokrasia ny fisian'ny hery politika tsy mitovy eto amin'ny firenena ho an'ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara dia mazava ny tondrozotra manaja izay voalazany lalam-pandrenana efa ny roso amin'ny tatitra ho an'ny vahoaka fa ny solombavam-bahoaka pomba ny fitondrana kosa manahoana fa ireo mpanohana mihitsy ny resahako amin'izao fotoana izao ny groupe IRD raha mandeha ny filoham-pirenena ka mandeha misehoseho mampanantena vahoaka nareo député tsiraidray any amin'ny faritra misy anareo any nge ny otakiany vahoaka teo hoe nakaiza le fampanantenan'ny filoham-pirenena nareo ny hotratra sorona any izy manana garde présidentielle ny aty ka mba mieritreretra ihany a sao dia mba nareo mihitsy ny tokony amin'ny interpellation ny président de république hoe fa ino ty zavatra ataonao ty Andriamatoa Filoha satria ny vahoaka anay a manenjika anay amin'izao fotoana izao zay nge ny zava-misy na ireo gouverneur ireo hoe mahitsika ireny ny président ny Fokotany Filoha Fokotany enjehan'ny olona saika tratra ny fitsaram-bahoaka tany amin'ny maire koa zao efa nisy tratra ny MREG mihitsy ny tonga atao ny aro azy. Tsy misy maniry ny iverenan'ny krizy eto amin'ny firenena akaiky vilany fenoarina ny député ary izy ireo ny mpisolo vavan'ny vahoaka ka tsy tokony sorona ihany koa iteny ny amin'ny tsy mety ataon'ny mpitondra. Ahoana re tompoko indrindra nareo mpanohana fitondrana manao merci président reo hoe tena merci président tokoa hoe tena faly tokoa ve vahoaka anareo satria nomenareo lampe solaire roapolo le district anankiray ka io zavatra io firenena eo amboniny ty zavatra ty tsy misy tompoko
olona manana raha mbola malagasy ka toko tia ty tanindrazana tsy misy manana tombontsoa iverina ipoka ndray ty Madagasikara ty. Anjaranareo solombavam-bahoaka no manao interpellation mba tsy hipoahany zay zavatra zay fa tsy ndidina ry an-dalambe indray ny olona sanatriany vafa. Mbola mitana anisan'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao ny fanakanan'ny mpitondra fanjakana ny hetsika izay ataon'ny solombavam-bahoaka sy ny vonona panorama tany Fianarantsoa. Nisy arak'izany ny fanadihadiana manokana nataon'ny mpanao gazety ny MBS hoentin'ny Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Voizina indray ankehitriny fa tsy afaka manao tatitra amin'ny vahoaka any amin'ny fatra ivelan'ny distrika anarany azy ny solombavam-bahoaka iray. Hevitra diso izany satria mazava ny voasoratra anatin'ny lalam-panorenana fa solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny solombavam-bahoaka iray rehefa lany tamin'ny fifidianana izay natrehiny fa tsy solombavam-bahoaka ny distrika iray izay nalany azy irery any. Ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara fantatritsika fa dia mizakany zany statuany zany solombavam-bahoaka ny Madagasikara marina izy ary naiza eto Madagasikara dia tokony ho afaka izy anao ny tatitra ho an'ny vahoaka fa tsy akifidy io hoe olona vokifidy tao amin'ny firaisana voalohany dia tsy afaka andeha anao tatitra ny Fianarantsoa voalohany ary fahadosonina be vavy zany. Zavotany ireo mpitandro filaminana nahetsika atao Fianarantsoa tamin'ny sabotsy lasa teo anakana ny hetsika ny solombavam-bahoaka sy ny mpanohitra. Mirongatra izay tsy izy anefa tsy fandriampahalemana ao Fianarantsoa kanefa etsak'ilan'izay dia tsy tahotra tsy henatra ny any mpitondra fanjakana mandefa ireny mpitandro filaminana marobe ireny anakana ny tatitra ataony solombavam-bahoaka fotsiny ihany. Rehefa latsaka katerina ny mpitondra faratapony ny mpitondra milaza fa mitondra ny fanjakana zay setrasetra mihitsy moa hoe izay zao maronisa dia efa tsy samy teny an'izany tsony izy hoe izy maronisa amin'izao fotoana izao fa vulnérable zany hoe tena Mali ny toerana misy an'zareo amin'izao fotoana izao noho ny fanazava-kevitra ataon'ny panorama noho ny ezaka rehetra ataon'ny olona manatsaina rehetra eto Madagasikara manam-panahy rehetra eto Madagasikara hoe sao azy tokony mba hodinihana tatabatra boribory ny endri-javatra eto Madagasikara ny endri-javatra miseho eto Madagasikara. Mazava arak'izany fa tahotra ny fampahafantarana ny marina amin'ny vahoaka no antony anakana ny fanjakana ny hetsika ny mpanohitra toy ireny. Mateti-pitranga tato ato ny fanorenana tsy ara-dalàna eny anivon'ny fokontany maro eto andrenivohitra eto. Androany dia nampitaraina ny mponina teo an-dota-penaka voalohany ny fisiana olona milaza fa akaiky ny mpitondra fanjakana ankehitriny manao fanorenana ka miteraka fanafitohinana miteraka fahavoazana ihany koa amin'ny akamaroan'ny mponina eny an-toerana araka ty fanadihadiana hoentin'ny Zavandray Mahefa sy tay any aina ety. Roa taona mahery teo izay no nena tao anatin'ny rano maloto ireto mponina eny an-dota-penaka voalohany ireto. Tsy enjana tanteraka ny lakan-drano fivoahan'ny rano maloto eny amin'ity faritra ity vokatry ny fanorenana foto-drafitrasa voalaza fa ataona mpanefoefo eny amin'ny manodidina. Ho tonga mantsy ity ny fahavaratra ka taintaina sy tahotra indray no nenanareo mponina eny amin'ity faritra ity. Hatramin'isy ity tambobe ity zay dia lasa tsisy lalan'ny rano. Zay marefo daholo amin'ity manodidina ity nefany nasindry zareo tambobe trano be nefany dia maloto daholo manodidina anay rehetrarehetra ka mila tompoko zay mba sokafana ny kanala mba andanany ranonay zay trano amorona kanala zany oka mba ho asorina satria tena mijaly zay any ambadimadika any le rano tsy vitany hoe madio na hoe azanasana tanana fa tena ao anatin'ny rano maloto tompoko zay no miaina sy milalao. Vao manomboka fotsiny orana dia efa tsy eny ambalana ny rano ny ankizy kely tonga dia mirobo-drano tsisy lanana tsisy ninina tsisy azonao atao satria rano tena sanatra izany rano tainy andanana zany no tena marina. Efa tena ambotsa tena tsaniko mihitsy teo amin'ny voditsaniko mihitsy ny anina le tena tafiditra le rano maloto misy tsetsina zay eo ambotsaniko ao mandeha ty amin'ilay kelatsano dia raha visoriko le kitapo le tsetsina leo amin'ilay tatatsa dia varina izao ary toa dia anay tsy miverina ty amin'ny lalankely daholo inzay le rano. Raha ny tokony ho izy dia voararany lalàna ny fanorenana foto-drafitrasa amin'ny lakan-drano tahaka izao. Raha nambaran'ireo mponina nefa dia toa milaza azo tsy manaiky lembenana ny tompon'ity trano ity. Ary le olona milaza tsy hanalana io zany mba hangatahana mba hanalana io zavatra io fa tena mijaly zay farak'izay aingana ny angatahanay aminazy zany satria zay mijaly etera izy any afaka
sady fafinareta samyrery ihany no fantany fa tsy mba mijery an'ilay olona aty ambony izy zany hoe ahoana ny fahorian'ireo olon'ireo raha tsetsina ny tatatra zany anaovany trano satria le olona zao rehefa tena tonga to mialamiala daholo fa le olona zay moma samy teny ampitahorina polisy ampitahorina zao tsisy samy teny za zao de tena andrahona ana polisy mihitsy raha vao zany tsisa olona vavava tena teny aniko mihitsy zany ka mba mingavy anareo re zay de tsy hainao hoe inona ny tokony nataonareo mihitsy satria na ny tompontranonay raha tsy samy teny anazy satria izy mandrahona be azy miseho azy be sandry be tsy mahalala anazy ve izy manambola ka de tsy fatako fa za rehefa ve tsy fatako na otifiry mibasy fa zay tompo ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe rehefa ny majinika ave no tsy manara-dalàna dia raha vaina tsy misy fepetra ny fananany fa rehefa ny mpanambola dia mahazo lalàna somatsara norona amin'ny tsara-dalàna aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra ny aveo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Any amin'ny faritra andrefana Madagasikara iny kosa dia amin'ny alahelo lehibe ny an'ireo tompo-pasana ao mangatokana Mahajanga raha nikasa ny anatitra voninkazo teny amin'ny fahasandrasan'izy ireo ka tototry ny fako zany tamin'ny fotoana saika anatanterahana izany araka ity afanadiadiana hoetiny samy mamonjy ao Mahajanga MBS. Hitantsika amin'ny sary izao fa tototra ny fako tanteraka ny ampahany fasana eto mangatokana eto Mahajanga izay anisan'ny fanarepako eo anivon'ny komina urbaine ny Mahajanga voalohany. Araka ny fantatra dia telo amin'ny telopolo hektara ny habean'ity fasana ity tany aloha raha ifaingo dimampolo hektara sisa amin'izao fotoana izao. Maro tamin'ny vakoka teto Mahajanga no saika andeha metraka ny voninkazo tamin'ny fasan'ny avany nefa dia tototra ny fako izany fasana izany ka ranomaso no nentina nandenody. Toy izao ny alahelo ponina makasika an'izay. Physiquement efa tsy zay ny réalité ao. Ary zay mahatonga an'le olona mahatsiaro leze misy ene teo nitondra fleur bakagny ampalahelo tonga teo tadiaviny fa ile lolondreo tsy hita miaraka amin'ny ranomaso nandenody ary zay nahatonga anay tsy miala eto mba hikalmevana an'le rencontre anareo zao satria niakatra mare tension teo de mba fa calme izao raha engavendreo karaha nangatahiny madame ty zay zany mba raisina considération ohatra ataotsika hoe le camion satria tegna hitan'olo maso mihitsy zany karaha tamin'ny Zoma le camion mangalaky de ato le projet fa tsisy eo diovina ato atao agnabon'ny lolo. Efa maro no trano mitsangana atao anatin'ity fasana ity amin'izao fotoana izao sady efa tidresi borny avokoa izy ireo. Ny fanirian'ireo ponina dia tsy tokony anarina fakotsony amin'ity toerana ity fa tokony toerana hafa no anariny commune Fako ankehitriny. Tsy mana famadinana ny olona ty fa eto ny fasandrasan'izy ireo. Ty fasana faralehibe izy io. Zay zany mampiady anay eto. Zay mampiteny anay eto hoe aiza ry fasandrasanay zay tsy mamokatra. Zay mitovy amin'ny ajojo zay hoe tsy mamokatra. Fatinay rehefa milevy isazokarina tono. Defa ao mandrakizay. Aiza ry fasandrasana aiza. Sisy fasanany de gotra tanambe ty ve sisy fasandrazana. Atsanganana. Mba izy mba tianay hadio sara. Mba milenay filerana ny fatiliavanay misisiny eo. Mba tanay fisangasanganana rehefa misy famangina fahory fetim-baty. Any Atsianaka kosa indray dia mandeha indray amin'izao fotoana izao ny resaka fanakorontanana sy ny fanaratsiana ny antokotiko Madagasikara ao amin'ny district Anamparafaravola ao. Nisy ny fanambarana izay nataon'ny solombavambahoaka ny toerana tamin'ity androany ity araka ny tatim-baovao entiny Nirana Enarivony MBS Ambatondrazaka. Manoloana ny fampisovorona ataon'ny sasany mpikatroka tiako Madagasikara ao amin'ny distrika Parafaravola dia nahitsy ny teny nataon'ny solombavambahoaka voafita amin'ny anarany Antokotim ao amin'izany distrika Parafaravola izany. Tsy azo ekena ny fivorina antsokosoko kasain'ny sasany ho tanterana ny alakamisy ho avy zao no mareny fa misy ny rafitra sy ny fitsipika izay mifeny antoko ka tokony anaja izany ny mpikambana. Ambarako amin'ny fomba ofisialy fa tsy manan-kery mihitsy izay anao fivorina amin'io raha tsy amin'ny alalan'ny bureau politique team rek team na ny dis team tsy azo atao zany ny manao zay ka mampandrianareo kambana team mpikatroka team rehetra aty amin'ny district Anamparafaravola ny bureau politique ny dis team fa tsy raikitra ary tsy azo atao io fivorina io
amin'ny atoko tim io zany milakamisy any Ambomandroso zany. Mahakasika ny fividianana izay oloholon'ny Madagasikara izay ataon'ny fitondram-panjakana lehitrezana ankehitriny dia tsy anisy amin'ny mandray anjara amin'izany ny mpifidy vaventy ho an'ny distrika Paravaravola satria efa mazava ny fanapahan-kevitry ny antoko tiako Madagasikara. Ny atoko tiako Madagasikara dia nanapa-kevitra ny bureau politique fa tsy mahazo manolotra candidat ao amin'izany resaka sénatorial zany. Ny mpifidy vaventy ao anatin'io koa dia tsy afaka manolotra mifidy tonga mandeha mifidy any amin'ny bureau mpifidianana zany hoe tsy ao anatiny mihitsy zany ny atoko tiako Madagasikara mivantana amin'izany fifidianana sénateur zany. Tompo maso an'ny maresaka iraisam-pirenena mitodika any États-Unis avokoa ny mason'izao tontolo zao amin'izao fotoana izao amin'ity fifidianana filoham-pirenena ny antoerana ity efa voka tsikelikely ny ampahany amin'ny voka-pifidianana amin'ireo toerana sasany ao États-Unis araka ty fanadihadiana hoentiny Asina Andriamalala sy Andry Rakoto Malala ity. Efa miroso amin'ny fahasambato ny tompona andraikitra any États-Unis amin'izao fotoana izao. Saika manara-maso akaiky ny fivoaran'ny valim-pifidianana avokoa ireo mpanara-baovao maneran-tany. Ny avy amin'ny demokraty izany hoe i Joe Biden sy ny avy amin'ny federaly sady filoha am-perinasy Donald Trump no mifaninana amin'ity fifidianana ity. Filoham-pirenena fa 770 hitantana any États-Unis zany izay ho lany eo. Raha ho an'ny androany no asia teny dia efa samy laza avokoa na i Donald Trump na i Joe Biden fa efa lany ho filohan'ny États-Unis. Satra nefa ny amantatra izany dia mialoha raha ny atotanisa amin'ireo vato azon'ireo mpifaninana no tserena. Miovaova isa minitra mihitsy mantsy ny isam-bato azon'ny rotota ka izay no masatra amin'ny faminavinana an'izay mety ho lany. Ny maraina teo ora teto Madagasikara dia Joe Biden hatrany no mitarika saingy nivadika indray ny rasany atoandro teo satria nitarika lavitra be Donald Trump. Tery dia tery araka izany ny isam-baton'ireo mpifaninana. Etsy ankilan'izay dia samidina an-dalambe avokoa ireo mpanohana an'ireo kandida roa ireo nanomboka ny aliny ny fifidianana samy mioraka amin'ny fandresena azo ny kandida izay tohanany avy. Zay tompoko lasy tompoko vavy no namarina tanteraka ny vaovaon'ny MBS tamin'ity alarobia ity. Ankasitrahana feno ny safidinao tsy misaraka amin'ny MBS mankatsitraka ny teknisianina sy ny mpanao gazety ihany koa ny fanometana ao anatin'ny fanatontosana ary manome fotoananao zahay raha mipitso amin'ny ora mitovy atao anatin'ny fampalalam-baovao. Veloma tompoko.